Manolotra ho anao ny l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Klasy tovavy anterina ny araba zay efa naroso ny namana mpanao gazety mendrika Razafindratsima tao anatin'izay fampalalam-baovao zay eto kosa dia manasantsika rehetra amitiavana mpanajana ihany koa anaraka ilay ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity araka nefa nampifantarina antsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo vahintsika ho amin'izao alina izao ny solomahoaka ny Madagasikara voafidy tao Antsiombe Ramatoa Masogola Mali Marie Jean d'Arc miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano. Anareo ato amin'ny Real TV fa miarahaba indrindra koa ny mpijery an'izao fandarana manokana zao na ny eto antoerana ny anivelana de indrindra koa miarahaba manokana ny district Antsiombe am'izao fotoana iresahako eto zao. Mankasitraka anao Ramatoa Solomamoaka ny Madagasikara voninahitra lehibe ho anay ny mandray anao satria voalohany moa isika no tafiaraka eto amin'ity fandarana ity efa maro ihany ny fotoana zay niantsonanao saingy no niandraikitra zay sahanao satria tsy ny eto antoerana ihany fa hatramin'ny any ivelany aza dia maro zany andraikitra raisiny Solomamoaka ny Madagasikara voafita tao Antsiombe izany ka dia mankasitraka anao mihitsy nanaiky nasainy ity fandarana l'invité du jour ty Ramatoa Solomamoaka ny Madagasikara tsara ny mampafantatra antsika fa dia mandeha mivantana amin'ny onjapeo Real 94 FM ihany koa ny fandaratsika ho amin'ity alina ity izay anaovana araba manokana ho antsika izay meno anay tsy adino ihany koa isika rehetra manaraka sy tapaka amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara indrindra fa isika any ampitan-dranomasina isika any amin'ny faritany izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana zao dia anaovana kopatanana manokana ny vahintsika ho amin'ity alina ity araka nambarako teo dia Solomamoaka ny Madagasikara ary fantatsika fa voafidy tamin'ny anaran'ny tsy miankana izy atao amin'ny district ny Antsiombe ary manana andraikitra ihany koa manoloana ny firenena Solomamoaka ny Madagasikara azy voafidy ihany koa filoha lefitry ny commission Gewed du FPS daik moa zany no alalatsika azy anisany voninahitra lehibe ho an'ny malagasy zany satria tirakany malagasy no misahana an'izany andraikitry ny filoha lefitry zany ka izany no iarabananao manokana sy ampifantarana ihany koa andreo mpanaraka ny fandaratsika ho amin'ity alina ity Ramatoa Solomamoaka ny Madagasikara ho resantsika eo ihany ny politika rehefa avy eo fa ianao dia Solomamoaka voafita tao Antsiombe androy izay fantatritsika fa tonga ho an-tsaina avy hatrany zany atao hoe kere izay no anomboantsika ny ady hevitra aloha fa tsara manamanarika antsika any atokantrano aloha fa amin'izao fotoana izao moa dia miroso ao anatin'ilay fandaniana ary mieritreritra ny andany ihany koa zany volavon-dalàna amin'ny fiaintetebolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 ny Solomamoaka ao Atsimbazaza ao raha ny vaovao fantatra amin'izao ora ifampiresantsika izao aloha dia nivoaka ny efitrano fivoriana ireo Solomamoaka ny Madagasikara voafita amin'ny anarany antoko Tiako Madagasikara ambaran'izy ireo moa fa tsy ampy ny 12 andro nafahana nandiniana an'ity tetebolam-panjakana ity ka antony na tonga ny ireto Solomamoaka team nivoaka ny efitrano ireto ny namatsika Tojora be faritra sy Lanto Rasamilson moa dia any antoerana amin'izao fotoana izao apitany vaovao eo ihany moa anatin'ny fandaratsika raha toka misy zany ny fivoarana amin'izao fotoana izao any anky malala rakotany rainy ihany koa mbola any Tsimbazaza zany miaraka amin'izy ireo zany dia ho ampitaitsika mivantana eo ihany ngambany hoe inona no mety ho
vaovao sy trangamisy amin'ny ankapobeny raha matoso mahoaka ny Madagasikara lavalava zay fampidirako zay ny fantaniko de hoe inona ny zavamisy ao atsimo ao ampifantaro ny praitan-drazana ny zavamisy marina firy marina no voakasiky ny Kere district afiry sy région firy marina ny tena misy an'izy io firy marina no andetosika hoe maty ny anoanana praitan-drazana amitsika ao fa tohatra ny samy manana ny antotanisany any kio ny rehetra amitsika mifampiresaka zao tompoko. Ya voalohany resaka moa zany misaotra anareo zay nanasany tenako satria tena marina tokoa fa imbetsaka anareo no nanasa fa ohatrany hoe misy contretemps foana na tsy eto toerana ny tenako fa tindray mitoraka aty de voatery tsy maintsy nanaiky indrindra koa moa ny tena mba te haneho hevitra par rapport am'izay fanotaninao zay avy any amin'ny aéroport mihitsy de mba nandalo kely eo amin'ny Assemblée nationale no zay fandinihana ny le filles io zany de tsy maintsy nanantona anareo aty zay no isaorana amin'ny fanasanareo ary ialana tsiny amin'ny tsy nahafaka foana hatram'izay. Faharoa ianao manontany an'le Kere de eto zany mba te hiondrika kely ampanajana am'izay rehetra izay efa lavo ny ty Kere ity satria raha mahita fa satria tena efa misy tokoa le maty zay tsy nahazaka tsy miteny fotsiny zany ny any Atsiombe fa iny faritra tsy miretrarehetra iny avy aty Ambosary ny tapany amin'ny Anosy koa raha ohatrany mbola efa misy sahirana am'le Kere hatrany Ampanihy zao ny fanena amina député namana hatra Betioky izy io zany ka zay ny tenenako hoe miondrika mpanajana ny tenako am'izay fahalavona am'izay Kere zay fa indrindra koa ny situation any am'izao fotoana zao antsika miresaka zao zany de azo atao hoe araka ny fanotaninao tao hoe aiza ny tena misy an'le tena vomafy zany vomafy daholy iny faritra atsimo iny ary profo ny tenanay moa zany de tena zao raha ny tena marina ty session anankiray session ordinaire anay ty roa volana izy io de nefa ny tenako zao vao tena hoe niakatra ty ny antony de satria tsy maintsy ny janona sur place zany satria nandefa n'le antso nandefa n'le fangatahana amina association na olotsotra na rehetrarehetra de nisy moa ny mamaly de reny mamaly reny tsy maintsy mba eo anao zany miaraka mandamina mandrindra n'le hoe ahoana ny fizarana azy aiza ny tokony izara azy raha ny district Atsiombe zany de iainanao zany le izy iainanao zany hoe ahoana ny fangirifirin'le olona zara hoe mahita sakafo hohanina mba tsisy rano tena iainanao le izy de ohatrany hoe marary satria mivantana be loatra le izy de zay ny tenenako hoe efa tsy voafetra tsony le izy zany fa manerana ny tapany ny Anosy ny ino moa ty Atsimo ny resaka antotanisa raha matosona mahoaka ny tiako ahitsy ianao anatin'ilay valy ny antotanisa moa zany ny hoe firisan'andro no maty zay indray sa ohatry ny ahoana marina le zay indray zany tsy de hoe satria tamity zany mba eritreretina hoe azo lazaina zany hoe tratra le famonjena am'le antso ny fitondram-panjakana lahateo moa manao zay afany de zay koa de isoranay any zareo fa kosa tsy ampy le izy ary mbola manentana zahay zany satria tsy ampy le sakafo raha ohatra hoariko any Tsiombe manokana zao ny ministre ny ponina no efa mba nitondra ny vatsy avy aminy ny arahanay ny tsinjara zany tao de ino moa zany commune vitsivitsy de ponina vitsivitsy no ny zarana azy io tsisy hoe fifanomezantsiny fa arakaraky ny ampelantanana de zay no ny fahalalanay hoe eo amin'ny fitondram-panjakana niatrika an'le coronavirus de tonga de attaqué ndray aty amin'ny Kere ny haintany
de no zay antony zay zahay tsy de any amle fifanomezantsiny ary de le izy koa moa zany tsy de mahavaolana manko zay fanomezantsiny zay fa ny anay de sosokevitra foana no arosonay hoe ahoana ny hafahana mamonjy vonjy maika aloha vonjy maika am'izao fotoana zao mba tsy habetsaka an'le maty satria misy toerana tena ataoko hoe lavitra tsisy lalana tsisy rano de reny zany no ezahanay reny zany no mahatonga ny tenako hoe tsy maintsy miandry ao de mifampiresaka am'ireny président Fokotana zay reny manko ny tena akaiky any zareo kokoa de reny mifampiresaka aminay hoe aiza ny tena inona ny tena manky any aminareo inona ny tena zavatra maika de atao le organisation zay de menacity anankiray zareo ny anay zany tsy atao hoe aty amin'ny commune satria olona efa marefo ve de asainao mandeha tongotra any amin'ny kilometatra maromaro fa de ho antoninay mihitsy zany re zay no mahatonga ny tenako zany tena mijanona ela be tany satria manao an'izay organisation zay hantoninao le izy zany de any anao manome sakafo misy tena reraka fa mba tratra ihany le aina zany rehefa hoe omenao ale sakafo satria le olona ne tsy le aretina no mahafaty azy fa le hanoanana le tsy fihinanana zany ny sakafo ny olany de hoe fambolena mihinana mangahazo mihinana hanikotrana zany ny ranorana efa oray taona am'izao tsy avy de iarahantsika mahita moa zany raha mandeha am'izany andro zany anao tsisy vokatra mihitsy neny amoron-dalana eny hoe tsisy mangahazo tsisy nenena oariko fotsiny zao ny any Tsiombe tsenany eo zany no mahitanao mangahazo be da be eo an-tsena eo fa vidina amin'inona ndray tsisy vola tsy manana ny etomanana tsisy vidianana koa le olona koa zany amidinao le omby amidinao le osy le mba tahiry kely zareo ary zay nanaovako antso avy teo ohatra hoe omby vidina 1 million d'ariary taloha ohatra aty amin'ny 200 000 ariary fa mbola tsisy manontany ohatran'izay zany izay zany no karazana indice anankiray no alalanao hoe tena kereny any lasa mitovitovy daholo zany ny niveau de vie le olona ary zara iresaka pourcentage am'izany hoe tena hanoanana zany ataoko hoe pour ne hoe mba tsy iresahana hoe 100 de mietrehitra hoe ny 70 isanjato le olona tena efa voa mafy olona matoso mamoaka ny Madagasikara ny savazavana ny fotomantsy ahitana ny raviny izay ny zava-misy marina fa lay fotony tiako atongavana de hoe inona ary ny antony ny tena mahatonga ny kere io tsy mety foana mihitsy ao atsimo ao betsaka ihany ny tany zay tsy misy rano maneran-tany raha matoso mamoaka ny Madagasikara izay misy vahaolana ara-teknika hatrano moa izy ireny zay hitarihana rano sy anaovana fambolena fa nizo amitsika tsy mety miva mihitsy sosanatry kosa ary ararotanareo mpanao politika ianao sosony mamoaka tena mianjaika tsara eto tena nefa ny olona mifidy anao ary tsy manako-anina ianao ty miaraka amin'ny endrika mafinaritra sy ataoko hoe milamindamina ary misakafo soma tsara so vela fotsiny ary isy lekole de mba hoe mahazo famatsim-bola am'ireny le mpamatsy voly reny atao fiditavam-bola mihitsy zany le piraitandrazana amin'ny tena de avao moa de mitondratondra sakafo kely ranorano kely de manao selfie de hoe manavitra ny any atsimo raha matoso mamoaka ny Madagasikara marina zay teneninao zay manina moa no mbola tsy mivaha foana satria ny kerea zavatra efa ohatrany hoe atao efa mahazatra zany ara miverimberina raha tsy teny ny tena namaivay talohan'izao de tamin'ny 2016 zay nanaovana concertation nationale tao Androy de tamireny fa nisy zavatra hoe ny azo tsoahana ny hoe ny foiezaka ny anelanelany sy ny lavitrezaka hoe inona ny tokony atao de tiandray zany miverina ndray mandeha amiko zany amin'ny ankapobeny tonga de resahako tsy ampisalasalana de hoe ny volonté politique ny mpitondra rehetra zay ny fandimby ialako tsiny zany monsieur Gaskara de ohatrany hoe tsy nanana eritreritra mihitsy zany hoe ahoana ny hamoanana ny lekere fa hoe araka ny teneninao teo rehefa tonga ara ny kere ary natao hoe cimetière-na projet mihitsy ara io andro io de rehefa tonga le kerea io andro io no anaovana antsoavo isaky ny nareo ne mahatadidy tsara an'izany fa isaky ny fitondrana teto de anaovana antsoavo foana i androy hoe
mitady vola mitady fanampina mitady an'izao fa tongany vereny tongany androy vereny ary raha ohatra ka mahakasika ny ina moa ty vonjy maika no resantsika eto na ny vonjy maika vonjy taitra resaka sakafo no angatahana ara mbola tsy tonga zato sanjato any androy na ireny atao hoe vola angatahana amin'ny zay fitondrana ny fandimbo za tsy miteny fotsiny hoe ty androany ty fa responsabilité partagée io ny retraretra zany de tena tokony hieritreritra hoe raha mbola misy faritra azo eritreretina hoe mahantra ny eto amin'ty firenetsika ty za miteny aminareo fa tsy hivoatra mihitsy Madagasikara ary tsy mieritreritra atsika hoe hieritreritra zany atao hoe développement zany ny atao hoe développement de hoe samy miara mandroso ny retraretra fa tsy hoe misy région anankiray anankiroa anankitelo farahidiny de hieritreritra atsika hoe tafavoaka de eo zany no magaganay hoe maninona moa no atao fitaovana ny androy zay moa zany mbola mametraka fanantenana amin'ty fitondrana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amizao satria betsaka moa zany programme anasany izay nampanantenainy anay satria zahay tsy ombe manokana izay teneniko eto 5.20 isanjato nandanina ny filoham-pirenena za zao de nanoa anazy tamin'ny deuxième tour za tsy TGV tsy RD tsy mapara oui fa nanoana dikan'izay zany manana afaka miteny zany afaka miteny tsisy teny eto hoe manohitra io madame député io fa miteny ny zavatra marina miteny koa manome sosokevitra zany hoe ahoana ny atongavana amizao de raha ohatra ka atao an'izay fitaovana hoe iantsona antsoavo nefa tsy tonga any amin'le fiantsona azy le vola tokony hoe hitontona fa any amin'ny toerana hafa no anaovana vonjy maika aniny anaovana asa hafa zany akoatran'io de mbola miverina eo foana ty problème ty ray zay raha ohatra koa tsika manao an'le hoe vonjy taitra resaka sakafo hamonjena an'le ain'olona mba tsy hahafaty azy de hatramin'ny oviana zay de ina amizay ary nitohiny rehefa vita mivonjy taitra ina amizay ary le tohiny le hoe mba hahitany le olona mba tsy hiverena an'le keretsony manaraka inona le programme zahay manome sosokevitra foana zahay ny fitondram-panjakana anisan'izany amizao ataoko hoe foiezaka zany raha nandalo tany androy ny filoham-pirenena farany teo de nisy occasion zany afahako ny fampiresaka ohatran'izao be da be zahay teo nanomezako sosokevitra hoe ny any aminay misy toerana zay anaovanao forage zay tsy mivoaka mihitsy ny rano any amin'ny 30 mètres ara dikan'izay zany tokony mitady système hafa inona moa le système hafa zay ny ataoko hoe napitako amin'ny filoham-pirenena hoe aleotsika manao réservoir d'eau par rapport amin'ny hoe na ataoko hoe 13 millilitres na 5 millilitres par rapport am'le population zay hisitraka an'io de zay fokotany manodidina an'io zany no mba iravita iena le rano satria na hitondra rano amin'ny citerne anao raha tsy misy an'io réservoir d'eau io de tsisy dikany zany no hampisy an'le rano de zahay moa zany tsy miandry satria ny fitondram-panjakana moa efa manome vola isaky ny district de efa anatin'ny programme anay amin'ty 2020 ty ny hanamboatra nio ataoko hoe réservoir io zany programme anareo isa ny CLD nay de nanao an'io napiditra an'io réservoir d'eau io zany zahay mbola hanampy ny fanjakana rehefa avy eo fa le izy moa zany efa vola anjarany tsy ombe en même temps zahay de ataoko hoe mandefa antso mba hividiananay koa citerne satria rehefa misy le réservoir tsy maintsy misy miravitaie azy de rehefa miravitaie an'iny de mba ataoko hoe manana citerne efatra farafahakeliny de mba iny zany no mivezivezy de tsy mampaninina anay mihitsy ara hoe tazomina privé anankiray io programme io de misy participation kely zay hanaovana an'le carburant an'le le citerne no eritreretinay zay zany nyvinavinanay iza le manay anjara ao anatin'le participation le vahoaka satria amizao ne vahoaka mividy 500 sy 3 arivo
ny bidon anakiraina roapolo litatra 10 sy 10 sy bidon mavomavo anakiraina amitsika miresaka zao de raha misy reny ny atao hoe mora 10 sy 10 raha mba hoe akaikikaiky rano zany de aiza le olona no ahitan'le rano aiza no ahitan'le vola de firy fianakaviana ny zareo ao anaty tokantrano ao no hiaina n'iny bidon ka saka iantoka an'izay solika zay nefa very olona efa salirana efa nataonay ihany ny calcul de mety ohatra hoe entre arakaraky ny alavitry n'le toerana zany eo amin'ny 200 hatramin'ny 500 arakaraky le alaviny eo amin'ny 200 hatramin'ny 500 participation carburant satria carburant fotsiny zany no alaina amin'ny 200 hatramin'ny 500 isaky ny bidon isaky ny bidon satria iny ihany no itsinjarana azy atao anaty réservoir izy de iny ihany no itsinjarana azy ny antony zany mahatonga anay miteny an'izany sarotra be no itenenana eto monsieur Gascar hoe hanome fotsiny ianao izara fotsiny de zay no mahatonga le vizana le citerne avy eo mety itenitsika hoe manina moa olona efa marefo no homena fotsiny na hoe to lasa fiditavambola tsy miankina zay tsy fantatranao ihany na fianakavianao non le izy tsy miankina tenenina eto karazana komity zany komity isaky ny fokotany zany no migérer an'io fa tsy tiako le izy zany eritreretina tsy tiako zany hoe apetraka any amin'ny commune na apetraka any am-pana politika satria le izy avy eo ny olona tsy nifidy azy na ny anina rehefa avy eo de lasa ohatrany hoe tsy omena an'le rano de mba tsy politisena an'le rano de atsangana ny komity de io zany migérer an'le rano ny tsirian-tsiombe ihany no ny tsiombe moa zany zay lo atreto aloha zany tsiombe eo amin'ny commune moa no eritreretinay anaovana zay io zavatra teneniko aminao eto efa narosoko any amin'ny filoham-pirenena zay hevitra zay satria tsika zany tsy afaka hoe haminavina fotsiny hoe hitady na zavatra hoe projet mbola ho lava le projet lavitra ezaka tsara iny tsy ratsy tsisy maharatsy azy ohatra zao pipeline zay taretina avy any ampotaka io amin'ny 54 km miala ny Tsiombe de misitraka an'io eo amin'ny 5 commune ny Tsiombe kanefany am'izao fotoana antsika miresaka zao misy hatra amin'ny 3 mois le rano tsy mandeha ianao zany mieritreritra hoe vita io projet goavana be fa le rano tsy mandeha de io zany tsy fantatra hoe inona mahatonga an'le rano tsy mandeha le source an'le rano ve no lany sa le système nanaovana an'le izy ve no tsy mety inona ny mahatonga an'izay satria de le izy efa budget be da be no lany tao anatiny nefa tsy misitraka le olona le borne fontaine efa miditra tanàna fa le rano tsy mivoaka de raha mivoaka izy indray isaky ny 3 volana de raha tsy tapitapy zany tsy mahafapo an'le olona ohatran'izay ny programme ny eritreretinay atao de zahay zany manentana foana ny fitondram-panjakana satria io araka ny teneniko teo ny volonté ny mpitondra raha hoe hampitovy tantana satria zay zavatra zay manko efa hita foana kere io nefa tadio tsika tsara fa toerana misy an'le kere any zao ny lafo ny jirama any lafo ny jiro sy rano satria eo amin'ny Tsiombe moa zany mba misy an'le jirama io ny lafo de raha ampitahainao ny any Tsiombe ny any amin'ny sud zany satria za miresaka Tsiombe satria za district ny Tsiombe fa raha ampitahainao ny toerana hafa ny any amin'ny faritra hafa mbola lafo lavitra noho ny eto Antananarivo inona ny antony ahoana ny fomba fanazavana an'izany de ahoana no eritreretantsika hoe hisy an'izay développement zay ireo olona reo raha io faritra reo raha vitsy ny atao hoe misy asa misy fidiram-bola nefa ny aniny tena lafo be kanareo sy ny mamboaka nefa ny tokony hiady an'izany satria zay no ny fitiavanareo kanareo sy ny mamboaka ny Madagasikara nisy ny tomponatoko sy tomponandraikitra amin'izany ihany koa nge ianao miresaka amiko eo teo ary zay ny antony resahanay azy eto zay ny antony resahana azy mba hoe ny tomponandraikitra satria izy ity tsy ho vitany hoe hifamendrofendro fa tsy maintsy mitady vahaolana tsy maintsy mitady vahaolana hoe inona ny vahaolana za koa efa nandrososokevitra ary hoarosoko aminareo eto satria ny anay za zany miresaka de sady mahita le zavatra ny ataoko hoe ny réalité tsy mitovy manko ianao miaina an'le izy sy ianao manao an'le fanapahan-kevitra eto ambony latabatra ianao zao monsieur Gascar tsy hitovy mihitsy ny fomba fijerinao sy zaho eto tsika zao
ny antony de tsy ahinanao le izy ary tsy hitanao dikan'izay zany aleo mijery fotony le olona zay vao afaka miteny izy satria io resaka télévision na resaka rapport avy any tsy mitovy io de ozy hoe tokony manana ministère anankiray misahana ny kere ny antony de tsotra satria miverimberina le izy ka io ministère io no mieritreritra hoe ary efa karazana hoe manao an'le prévention zany hoe mahafantatra sahady hoe ho ratsy ty taona ty tsy ho avy ny orana satria zay manko no mahatonga an'le kere tsy avy ny orana de tsy mamboly zany le vahoaka de hoe rehefa ho ratsy ny andro rehefa ho ratsy ny taona de mba miprévoir zavatra hafa zay tokony ho entina miady am'izany zany ty ministère anankiray ty tsy mieritreritra zavatra hafa izy hafa tsy io ahoana ny gérena an'le kere en même temps izy mitady fidiram-bola izy mitady financement izy mitady partenaire izy le ministère zany tiako tenena eto mba hanao an'le fotodrafitrasa mba tsy tena hoe tsy hampisy an'le kere important be zany raha ohatra ka hoe heno ny fitondram-panjakana fa soskevitra mony anay fa tsy voatery ho izay no hitovy ny fijery am'izao zahay koa nanao soskevitra zany zavatra teneniko aminao zany efa nalefako tany amin'ny filoham-pirenena nanao namaly ny filoham-pirenena za moa zany mieritreritra hoe mety mbola tsy misy tohiny aloha le izy fa vao vetivety moa zany nandefa n'le messageko de ohatra fotsiny koa zao amitsika miteny zao tsika tsy azo lavina fa raha tamin'ity coronavirus ty azo atao hoe nahomby zany ny ataoko hoe niady zay nataotsika zay nananganana n'le CCO teto Antananarivo mba tsy ho namparitaka n'le coronavirus marina tsika fa nisy betsaka le maty fa iny zavatra iny eritreretina hoe nahomby nasina niny centre de commandement moa zany ny anarany sa tsy haiko na ina fa iny zany tsara koa raha misy hoe centre anankiray misy sahana an'io amintsika miteny zao na atao koa hoe na organisme rattaché amin'ny any amin'ny primature na raha tena tsara any amin'ny présidence manangana an'io centre io de ao daholo zany ny solombavam-bahoaka amin'iny faritra iny mba tsy ho tompo trano miono ary mba tsy hoe olona zay tsy concerné no higere azy fa mba le olona hoe ahoana moa ny higéreny olona avy any amin'ny hoe mamboly vanille mamboly girofle no ho any Atsiombe izy na ny olona avy eto Antananarivo no ho any Atsiombe izy na ho any Ambovombe izy tsy ho possible zany aleo zahay no migere azy de io centre io no itontona ny fanampina rehetra de eo amin'io centre io no mamparitaka an'le fanampina mba tsara veny fa misy olona tsy tokony iarahantsika mahita zany tsy voandroany fa hatram'izay ary zay tsy mampahomby ny ady ataotsika indraindray fa satria ohatra hoe zavatra hafa ny problème tsy ombe nefa zavatra hafa ny oentin'ny olona avy aty ambony zany misy zavatra misute foana zany eo manao tonga de manao latsaka avy any ambony de hoe zao indray neto nefany tsy zavatra fantany ihany de misy ny sasany reny ohatra fotsiny zao membre ny gouvernement tonga any Atsiombe izy ohatra diany avy any de hoe mieritreritra izy fa hijery an'le kere de ny zavatra ataony rehefa tonga ao de hoe aiza zany kere zany fa nga izy ty lamba hahy eny amin'ny arabe eny atao hoe kere de lasa ohatrany hoe tsy mety zay zavatra zay fa tokony hoe ianao mpanatanteraka marina ary tena irarina midina fotony fa kosa mba mampandre ianao an'le solotena an'le vahoaka ao toerana zahay indraindray tsahotsaho fotsiny no ahenona hoe misy an'izao indray ono any misy an'izao indray ono any zay zavatra zay rehefa hoe hiady aleo miady ny fifanomezan-tanana tsy misy zany ny fiaramiasa eo am'mpanatanteraka sy ny solomam-bahoaka misy ny membre ny gouvernement sasany ve zany anareo anatrano zahay tsarotra be no anaovanao hoe tsy resahanao ny zavatra tena marina fa misy ny sasany tena miteny ohatra zao ny ministre ny ponina le farany teo
de ny mampiantso izy zany ny cabinet ny hoe atenenareo madame député ny Tsiombe fa hoany zahay de re mba fa raha mba fa hoe tojoanao satria le izy koa moa somary antomotra ihany de mba miezaka anao mba manantona an'iny satria membre gouvernement ve anantona anao de ianao ve tsy hotratra ohatra zao ny premier ministre farany teo premier ministre hidinao a Tsiombe izy fa za zany tsy au courant de mety manome tsiny ana ny premier ministre fa ny maraina amin'ny fito maraina vao mahafantatra nefa ny maraina amin'ny 1 samby folo izy no tonga ao Tsiombe zahay efa mahavita ny calendrier nay zay andehananay any ambanivohitra izay izarany le sakafo andreo olona reo sarotra aminay miteny hoe aleo ajanony le fizarana sakafo satria za tsy naheno mialoha de fialana tsiny zany no ataonay satria le izy tsy zay tsy au courant zay zavatra ohatran'izay zany mila aravina ary mila ny filoham-pirenena ary averin'ny foana fa ny problème eto ohatrany hoe tsy mety tsy ohatrany hoe tsy tonga foana zay zavatra zay amin'ny diany farany avy any andro iny rehefa niaraka ny sakafo moa zany de miteny izy ampahabe maso hoe mila miara-miasa ny olo mpanjakana zay any an-toerana sy ny olo-boafidy satria ny fiarahanareo miasa no hampisany zany résultat ataoko hoe positif zany fa tsisy an'izay fiaraha-miasa zay de ahoana zany no hoteneninao miady rery ohatrany solombavambahoaka zany any ohatrany ataonay a Tsiombe zao ohatra de nanangana comité zahay de zahay ao zany mba niara-niasa ny mpiasa-panjakana sy ny district ny chef district de ny be ny tanàna mpisolotoerana satria ny anay moa zany mbola tsy nivoaka ny be ny tanàna anay nanangana comité zahay io comité io zany nieritreretinay hoe io no hamolavola zay fanampina rehetra avy any zay mpanome rehetra zany mitsangana nefa le comité monsieur Gascar de tonga ao fanampina de zay nanome an'iny fanampina indray no manome any ino moa ty ny tiany hiresahana azy dikan'izay zany efa tonga saina ny mpivory hoe tsika ty ve mahaleo tena sa tsy mahaleo tena ao anatin'le comité tsy azoko tsara ny tiany hiresahana azy ahoana no hitanao zao ohatra misy ministère anankiray manome sakafo avy any nareo nefa rehefa nanangana comité zany andray an'izy comité de ny comité zany no mandray le sakafo de ny organisation ny comité zany ny tokony ny mpanome zany tokony tapitra eo amin'le fanome zany de manara-maso izy avy eo hoe tonga aiza le izy aiza daholo le meonareo anay ny fa ny zava-dehibe ve tsy tonga any amin'ireo mpiray-tandrazana amintsika fa tsisy hoe zay no mizarana nareo no mizara araky ny eritreretanay satria tadidio tsara fa zahay ane no mahalala hoe ato ny tokony priorisena amin'le izy ato ny tokony priorisena ato ny tokony hoe marefo kokoa ka tsy misy fiara-miasa azo atao nefa ny ve ao anatin'izay ka zay no mahatonga anay manao antso avo ary efa miresaka zahay raha ny farany teo arany misy tena miteny ana mihitsy hoe de aleo zao ny anaovana azy lasa mihakivy zany le olona ao anatin'le tena manahira moa tsy namatoso mamboka ny Madagasikara sosana tsy lasa fitaovana fotsiny zao fikambanana etsy manahira ny eto Madagasikara de betsaka ihany zay ONG nanampy zay fa firifiry am'ireny ny tena tonga eny am-pelantanany reto mpiray-tandrana amitsika reto ary zay mihitsy ny tena olana ary tsorona fa misy manao bizina mihitsy ny azy ale izy amitsika mifampiresaka zao ary tena io no ataoko hoe mampanakarena olona le fahantrany le sasany lasa mampanakarena azy ary zay ny tsy tiavany zareo an'le olom-boafidy ohatra tena hoe hiditra hanara-maso satria tadidio tsara hafa ihany ny olom-boafidy za Gaskara tsy hamitaka ny vahoaka zay nifidy ana ny antony satria mieritreritra anao mbola hoe te hipetraka eo indray ianao zay ny antom-pisinao ka raha solom-bavam-bahoaka zay mamitaka ny vahoakany de mamitaka ny tenany izy zay tsara ny alalantsika an'izany ary ny fiaraha-miasa amin'ny solom-bavam-bahoaka tompoko de tsy député Masgola Malia ihany teneniko eto fa ny solom-bavam-bahoaka rehetra de io de manamaivana satria ny solom-bavam-bahoaka napetraka hanara-maso ny mpanatanteraka dikan'izay raha vao hoe efa misy le fiaraha-miasa inona tsony moa ny zavatra mbola ho anontaniana raha mba efa hoe mirindra le fiaraha-miasa ka so tsy matoky anareo kosa ary ve le ka zay tsy fatokisana zay tsy fatokisana zay no ndraindray raha ohatrany misy koa misy koa te hoe io ane député mason'le vahoaka sa
efa manao fampizakevitra sa misy ny sasany tena vaky resaka hoe maninona ny ministre ny population no satria izy 2 fois angambany izy zay niverina tany aminay Atsiombe raha sy 3e fois raha tsy diso maninona ny ministre ony no any Atsiombe izy no mandeha miverina nefa ny solombavambahoaka io indépendant io fa tsy RD na mapara tonga hatrany amin'ny resaka ohatrany tonga hatrany eritrereto zany dia ahoana ny eritreretanao hoe hampivaha olana ny zavatra hataotsika lasa loko politika zany jerena fa tsy le anoana an'le prétendazana intsony zany nefa le olona zay namorona an'le politika lay ataoko hoe filohampirenena zay eo mitantana ny Madagasikara miteny amason'ireo olona reo hoe nareo de tokony miara-miasa nareo de ny fifandraisanareo rehetra no hampisy résultat nareo mandeha ny filoham-pirenena de vita am'izay koa ny rehetrarehetra tsy haiko na tsy mipasy ve ny message sa inona ny antony fa zay zany lesoko anankiray arenina fa de toute façon moa izy io ny tenenana an'izany eto akory tsy hoe tsikera fa tsikera fotsiny fa ny amiko de hoe aleo tenenina le izy de mba hafahana manitsy azy zahay raha miteny raha mifampiresaka ao ambadika amiko raha ohatra zao membre gouvernement misy zavatra ifampiresahako aminy aty ambadika miresaka ny antony iny de mba tsy fampiresahako ao amin'ny science plenaire na ny face à face mba hoe tsy tsara mako hoe mifampiresaka loatra fa mba fampihaino rehefa mihaino anao le olona ny mihaino zay tsy midika hoe ny zavatra horesahanao de tonga de hoekeny tsy zay ny etony mihaino fa rehefa mihaino anao de mba manazava am'le olona hoe mba tsy possible ny am'ty madame député fa mba aleo ataotsika amin'ny ohatran'izao fanazava de mba tony anao zany satria mba ny haino anao de ianao koa mba micomprendre fa tsy hoe tsy ny district anao rery no eto Madagasikara 119 district tsika de mba fifampihainona zany tena hoe manque eto amitsika ary atreto zany mihaino sany tsy mihino nefa zareo aloha raha tena tsorona za aloha de tsy haiko hoe afaka isaina amin'ny tanana misy ihany mihaino fa afaka isaina amin'ny tanana zany zay misy ihany mihaino ary za tsy miteny hoe ny rehetrarehetra ary io no mahagagana ny efa hita eto foana zay lesoko zay nefa ny mahagagana fa tsy miova le olona ary ny tena problème koa raha miresaka an'izany androany ary zay tiako ahitsy eto raha miresaka an'izany androany hoentina voizina any amin'ny filoham-pirenena hoe mpanohitra io madama io za de miteny aminareo satria napetraka amin'ny filoham-pirenena nareo hanatanteraka le programme anasany ka raha tsy mety ny ataonareo manohitohina an'le filoham-pirenena tsara ny hainony an'izany fa tsy hoe rehefa ianao ny tenenina de ataonao rahofinao miaraka ao amin'ny ao zany hoe ny filoham-pirenena no resahana non za efa niteny za efa nisy fotoana ny fampiresahako mihitsy ny filoham-pirenena hoe amin'ny mahatanora azy amin'ny maha ataoko hoe manana ambition azy amin'ny ny vision zany am'le hoe zavatra be da be tokony ataony atsangana eto Madagasikara raha tsy vitanao amin'ny fisinao eo io monsieur le président tsy vita tsony tsy vita tsony dikan'izay zany tsy ny filoham-pirenena irery ane no hanao azy izy ane no manana le programmany ireto ane no tokony hanatanteraka an'izany zany sosokevitra nomeko an'ny filoham-pirenena zany ane eo izy mihaino ary zay ny ina moa tiny ataoko hoe mahasamy hafa azy izy mihaino izy ary tena miteny mihitsy izy hoe ny anareo solombavambahoaka anareo olomboafidy ane ozy izy ny tena mahita ny any amin'ny toerana misy anareo zay zavatra zay nefa mahagagana fa ohatrany tsy haiko ve le asany ve ny tsy hainy sa misy négligence ny eny antsefatsefany eny sa de hoe tsy considérena fotsiny le olona satria zao tsy fantatro nefany ny zavatra tiako mafisina de hoe mahita ataoko hoe résultat kokory zareo raha mifanome tanana ary mifampiresaka amina solombavambahoaka amina district anankiray zay andehanany zareo enary tena tsy nitapahako misy anao satria tena indebe any firenena mantsy ty ady hevitra tsika ty ary isorokanao raha matosolombavambahoaka nitondra an'izany tolo-kevitra rehetra zany
eto masimasy eto satria ireo mpanaraka ny fandaratsika ireo dia tsy nafantatra an'izany zavatra zany ary tsara ny afantarany an'izany zanatranay zany efa tsara ihany manamarika ary fantaniana ihany koa mipetraka satria tazako tany amin'ny pejinao a misy an'ireny sary maro samihafa reny a raha sitraky zara toky ndao alefatsika kely aloha reto sary reto a mba ho hitan'ny mpijery any an-trano a raha matoso mamoaka ny Madagasikara Masgola Marie Jean d'Arc io zao misy sary eo amin'ny fahita lavitsika io a to misy karazana agony sy ny tany inona moa zany zao izy ireo a avaizany loharanombola afahanao a manao andreo sa ny fanjakandreo sa avy amin'ny BNJR reo sa ino reto fitaovana zay nizalainareo reto zany io moa zany araka ny teniko teo a dia zahay manao an'ilay antsoavo amaha ino moa ty solombavambahoaka anao amin'ilay toerana dia manao an'ilay antsoavo anao a dia misy le mamaly io asa nataonay io zany a sakafo be da be izy io a zay amina association anankiray malala-tanana association Baobab dia io zany a io association io koa karazana hoe zareo koa zany manao antsoavo amin'le olona le donateur zany dia manome any zareo an'le zavatra rehetra ilaina tokony hatao ampitany amin'le vahoaka alohan'ny nahatongavany zareo a dia efa nanontany tenako zany hoe inona sina daholo ny zavatra tena hoe mety ilaina dia nameko efa ray volana lasa zay a nameko ny lista zany hoe zao daholo dia misy hitanao moa zany hoe lalana ratsy RN10 zay mampitohy any Tuileara sy Ambovombe ny lalana ratsy a dia misy sasany amin'ilay camion mbola miandry aloha mbola ohatran'izao ny calendrier nefa mametraka anao tsy par rapport amin'iny zava-miseho io zao rehefa hitanao ao tonga alina le entana dia amin'iny alina iny anao no miasa manao mise en sac dia amin'ny 2 maraina vao tapitra amin'ny 5 maraina indray vao miditra tsy maintsy manao satria efa nanome fotoana anao zany amina toerana anankiray sity anankiray satria nomenay sakafo zany eo amin'ny 2,000 olona ao anatin'ny commune N 7 moa ny commune Antsiombe fa ny commune N amin'ireo no tena vomafy zany ny tratra fa hoe ndeha vomafy fa zany hoe enjena ihany le sivy zany ao anatin'izy enjena ihany raha tena maro zara misy an'le vidéo sady asehontsika ny tokantrano ihany koa mantsy zany fanazavany zany hoe amin'ny alina misy vidéo zay ao nijereko tao amin'ny page tao amin'ny page-nao tao a page ao ve zara io ity zao lay ary misy mpitandro filaminana ihany koa ino tiako azavaina satria misy miaramila zany 20 nalefa ny filoham-pirenena tany Tsiombe dia io 20 reo zany atao hoe hanampy an'le vahoaka zany amin'le zavatra rehetra tokony atao dia isaorako koa eto aloha zareo za tena misaotra betsaka satria ny antony betsaka ny asa ny arahanainanao zafady zareo reo sady mampidina manao chargement ny camion zareo nefa miasa camion zareo ndray rehefa ampidiny le camion avy any ivelany le entana dia ny apartiran'io Tsiombe io makany amin'ny commune ndray ny camion ny miaramila no mizara azy ny olona maramila no miaraka mientana aminay raha tsy nisy an'zareo aloha zahay sarotra ny mandainga fa tsy nahatotosan'le inona zany reto ramatoso mamahoaka zany reto zarainareo reto vary mangahazo katsaka menaka lasopy lamba ny vidy friperie koa zareo zany be da be le entana zany be da be le entana any amin'ny ataoko hoe 22 tonnes vary tsako any amin'ny 8 tonnes mangahazo any amin'ny 17 tonnes nisy siramamy nisy ronono mandry nisy balina friperie any amin'ny 80 balina natao zany zay tsinjarana an'le izy dia ataoko hoe azo lazaina zany hoe tonga ny essentiel mako any zava-dehibe dia tonga any amin'le eritreretinao ahatongavany le entana
ary zay ny tena mahafaly anay satria le izy hatram'izay manko le fanomezana de mijany eo am'le commune ao am'le centre an'le commune zany ty am'ty indray mitoraka aty zaranay le site-na commune anankiray ohatra mizara site 3 efatra de zay fokotany mifanakaiky ny mifanatona de zay zany na tonga anay hoe mba ny nety ny mpiara-miasa rehetra moa raha mahitanao olona hafa zay manampy an'io miaramila reo mpiara-miasa aminay reo de mandamina ohatran'ireo kory zareo zany any amin'ny toerana zay andehanana fa de mamerina aloha fisaorana ny fikambanana association Baobab fa satria tsy vitany zareo nanome hatreo amin'ny district Antsiombe fa niaraka ny tety aminay ary nahita ny aina niaraka aminay zany amreny fasahirana tena gaga zareo hoe tena zareo koa moa zany raha teo efa atao hoe tsy voasambany zany zareo manampy fa indrindra koa mbola mamerina fisaorana ny reo miaramila reo hoe tena manampy tena vonona nisy anankiray maty arane tany am'zareo fa iny moa zany tsy salama izy zany de maty amperinasa zany fa de isaorako eto fa tena niasa zareo iny ary tsara ny alalantsika zany zavatra rehetrarehetra zany mantsy satria zavatra misy any Tsimano fa misy tsiatra kely fotsiny matoso mamoaka Madagasikara tiraka devitra kely tao anatin'ny 2 andro zay tsy haiko raha fantatrao ihany fa ohatry ny maro ihany ireo fikambanana isam-pirenena zay mizara vary sy katsaka any an-toerana zany am'izao fotoana zao zay manampy mpanala-baovao hoe so mba katsaka OGM zay nasina fanovana atao andrana no zaraina eto amintsika satria tsy katsaka ny vidiana teto an-toerana izy ireny fa nafarana asa tsy azo natonga ny vidy teto an-toerana sasa ohatr'izay zany le adihevitra atao anatin'le izy sady manampy ny tatsay ihany koa moa zany na vidy teto an-toerana asa na inonao ihany zay adihevitra sy loharanom-baovao zay ny analo ny katsaka tonga tany aminay ny any aminay mbola tsisy katsaka hafa ankoatrany ny ataoko hoe ny namoty groupe Bovima ny SMTP zany zay ao anatin'ny groupe anankiray le atao hoe mahakama ngamba nareo iny mahakama avy niala avy ao amin'ny Benjerse reny de ireo no nitondra katsaka zay efa vita toto fa tsara le katsaka an'zareo de miaraka amina koba ho any ankizy tsara koa le koba koa de za tena nijery tena manandrana za tena ninana amle non tena za tsy hoe solomavambahoaka de tsy mihinana fa niany foto-sakafoko gasikara de niany kontrana za tsy mba zatra mihina raha voamenao vary 2-3 andro mifanesy tsy mety satria zany voataiza tao Antsiombe za teraka tao Antsiombe lehibe tao ny ray aman-dreniko tao ary miaina rehetrarehetra ny anankiray ihany koa saika ho antaniko fantatsika manko misy an'ireny le tetikasa maro be anisy zany ny AES izay fantatsika amin'ireny fanaovana pipeline nefa ny am'izao fotoana zao moa zany to hoe tsy mandray karama mampiasa ao to tsy misy DG ihany koa manahirana kely zany am'izao de hoe sofanan'inyreo mpanambola asa mety ao ambadika zany ve ianareo solomamboaka reto animba an'ireny zavatra reny mba anaovana business amin'ny famarotana rano zany amin'ny citerna satria fantatra zany fa to misy mivarotra rano amin'ny citerna am'izao fotoana zao ary olona ao atsimo ao no tompon'izay citerna zay raha matoso mamboaka ny Madagasikara mety azonao azavaina na avaly makatsika an'izany za aloha mbola tsy naheno hoe misy olona mivarotra rano amin'ny citerna ny fantatro fotsiny de hoe misy citerna ohatra fotsiny zao ny any sœur ao Antsiombe manana citerna na 13 millilitres zareo ary ino moa zany andoavana ohatrany le teneniko teo andoavana frais de déplacement fa io zany ny calculin-jareo iny mbola tsy fantatro iny zany no ampiasainy satria any zareo manko le citerna mety za mino fa mety tsy de ary tsy hahatra koa ngele izy raha hoe gratuit izy ary no iantoka ny carburant izy vezivezy eo ohatrany tsy de mety le izy am'izay anina zay de mahakasika an'le hoe olona privé no mivarotra anina za tsy de naheno mahakasika ny AES ndray nefa ny tiako misy zavatra tiako soritana kely ny AES efa tsy de misy asa firy ao moa zany an'ireny citerna taloha reny ohatrany tsy haiko na ray angamba no mandeha za tsy de mahalala fa ny fantatro fotsiny de hoe misy piasa be da be ao zay mbola alohan'ny fanjakana ny karamany io tsy fantatro hoe io piasa be da be io manao inona
inona ny asany ary rehefa natao ny analizy ny efa nisy fotoana ny aonanay tamin'ny ministra ny rano hoe inona ny asan'le olona aiza reo olona reo eto Antananarivo reo olona reo nefa ny aesany Atsombe any Androy de reo olona reo eto izy ny karamana reo eto Antananarivo eto de tsy fantatra zany hoe inona ny antony tam'izay fotoana zay moa ministra efa niteny hoe mbola eo am-pandaminana zareo nefa fantaro tsara fa vola be tsy haiko izay na any amin'ny 500 personnes no mbola atao hoe miasa amin'ny AES de ohatrinona zany karaman'ireo olona reo inatry zay no makasika an'iny ngamba ny Ramatoa Mamoaka Madagasikara tena nibanatsika mihitsy ny tao anatin'ny fotoana lava mantsy satria zay ny tena antony nanasako anao ny azakazana satria ny marary amin'ireo vahoaka anatsymreo dia marary ho an'ny malagasy rehetrarehetra ary raisin'ny Real TV Madagasikara ho laharam-pahamehana mihitsy izay adevitra momba ny kere zay fa misy vaovao zay tsara ho fantatritsika ihany aloha ny tokantrano isaorana ny mpanao gazetitsika izay miasa andro amanalina ary mbola mampahery satria andriambavilanitra ny atsika any malala rakotiny rainy amin'izao fotoana zao mandefa afatra amintsika zany fa de lany soa matsara ny LFI amintsika amin'ny fampiteny zao na de nisy ary zay le hoe fivoan'ny député Tim zay tsy de magaga satria hatreto aloha mety endrika misongadina isaky misy fandiniany teti-bola de lany tsy misy fanovana hatrany ny teti-bola mpanjakana ao aminareo amin'ny antemera-pirenenao ho resantsika iny rehefa aveo fa ty anareo otra kely fotsiny hoe mety isy ihany ny teti-bolana sy mpantsina mantsy tsy mba fotoana ihany koa ve Ramatoa Mamoaka Madagasikara mba tokony adinareo zay solo mavombahoaka afahany ny toerana mihitsy zany ny famatsimbola manokana zany amty resaka le kerety député Marco Tsarady zao de efa miteny mihitsy hoe tokony mba isy an'ireny teti-bola manokana puits artificiel ozy izy tamin'ny vaovao atsika teto amin'ny Real TV mba ho vaolana vojomaika aloha nambarany fa tsy maharitra satria hoe mandinika teti-bola zao mpanabatonga an'izay vaolana maharitra zay tompoka zaho moa efa imbetsaka Gasikara no isaky ny misy fivoriana ao amin'ny Assemblée nationale ka misy an'ireny question réponse amin'ny gouvernement reny dia miteny foana hoe tsaratsara kokoa amin'io LFI io zany ny loi de finance initiale rehefa mamolavola ny teti-bola zay olanina iny zany ny fitondram-panjakana de ny mety kokoa azy efa misy expérience zany hitanay ary manontany zay any amin'ny firenena hafa de tokony hoe miainga avy aty amin'ny isaky ny district zany le proposition ohatra fotsiny zany mekonao raha ohatra ny district Antsiombe centrena eo amin'ny région zany le izy hoe retoreto ny eritreretinay priorité iza moa no mahalala hoe inona ny manahirana anao amin'ny toerana misy anao tsisy mahalala an'izany fa ianao amin'ny toerana no mahalala hoe ty aloha no maharary anay ty aloha no eritreretinay voalohany programme anay de imbetsaka no miteny an'izay zany hoe maninona moa rehefa mba mamolavola n'io loi de finance io de mba ny programme eritreretiny isaky ny district zany no aravona anankiray de iny no alefa ty amin'ny mpanatanteraka de tsy voatery koa izy iny hoe ovitaina daholy anjara mpanatanteraka no miteny hoe reto sy reto aloha nataonay amin'ty taona ty fa aleo ataontsika amin'ny taona manaraka ty amin'izay fotoana zay manara-maso zany zahay hoe ary aiza le promesse namenao tamin'ty taona ty inona ny antony tsy nahatonga azy inona ny antony tsy nahavita azy zay ny eritreretiko hoe tokony hoe rehefa hamolavola an'le teti-bola zany am'izao nefa ny zavatra mifamadika le izy tamin'ty ndray mitoraka ty mba nisy ihany aloha fanontaniana isaky ny zay tenen'ny filoham-pirenena hoe aleo ny solombavambahoaka rehetra mba mitondra ny etahetany isaky ny ministera zany fa le izy zany moa zany mbola misy zavatra tokony ovaina anatiny fa tsy hoe resaka komisao fotsiny de alefa message tsy mampatonga am'teny mantsy Ramatoa Mamoaka mialatsiny lany tsy misy fantsina foana le teti-bola nareo nge manana ny zo anao ny antsotsika hoe amendement anatin'ilay lalàna tsy mba miady ho an'le faritra hiaro an'le faritra misy azy mihitsy ianareo Mamoaka fa zay tonga avy any amin'ny gouvernement de manangatanana passoira de tsy misy fantsino tsy misy ninona fa de mandeha aiza zany ilay tokony menareo an'le vahoaka mifidy anareo iady ho an'le faritra misy anareo fa de nahoana no lany tsy misy fantsina foana
mpanandraikitra ihany koa ianareo anatin'le marina zany za moa ny tenako tamin'ity araky ny teneniko to vao tonga androany za tsy nanam-potoana mihitsiny tena mialatsiny amin'ny rehetrarehetra za tsy teto nanao an'le efa nisy débat araky ny teny namana moa zany de efa tsy maintsy nisy échange ao nisy débat ao miaraka amin'ny zareo ao amin'ny ministère tsirairay fa io moa zany efa fandanina izy vao hita hoe science plénière de mety mino zany fa efa nisy le fifandresen-dahatra zay tany ambadika tany fa ny ana fotsiny zany de mahita le système zany no anano resaka zany vaina mihitsy aleo manangana isaka ny district iantso ny solombavam-bahoaka zay voarafitra zay ny fangatany de am'izay fotoana satria tsy ny député rehetrany ary tsy vitany hoe nany ataoko hoe mahay mamaky an'iny ara tsy ho voavakinao le izy avofian'izay avokoa ve ny solombavam-bahoaka tsy possible zany fa zay ny mahatonga hoe ny fantatray ane mba fa tafiditra ao anatin'le teti-bola amin'ity taona ty inona zavatra tokony atao aminao zao bon zay zany de niakatra ve ny arikarenantsika ao anatiny ao mba mahafantatra an'izay fotsiny ianao zany de fa zava-dehibe fa izy ho vakinao aty de eo anao voamadibadika azy sarotra be zany misy ihany mamaky fa le tena important aminy zay tandrifany districtany zany tonga de jereny hoe aizany anay inona ny programme anasanay ato nefa zay zavatra zay tokony hoe avadika le izy avy aty le programme ny fotoana andraisanareo an'lisy koa tsy ampitsony le izy hoe tsy mora ho le izy ahoana moa boky be ohatran'iny ohatran'izay le programme ny loi de finance ianary raha matoso mamoaka ny Madagasikara Masy Golamali Marie Jeanne d'Arc iresaka politika kely tsika raha sitraka tsy maintsy mibana atsika ho zay kere zay zava-dehibe anazy Masy Golamali nahafantarana azy dia solombavam-bahoaka tsy miankina izay ataontsika hoe nitambatra sy nanohana ny fikambanana solombavam-bahoaka tsy miankina niaraka tamin'ny tompona John Elita zay aloha ny tena tadimiko amin'ny mampanao gazety hita teny am-Paondora ihany koa ianao nohana ny mapara fa nisy le ady le resaka article 54 moa izay fanendrena prime ministre fon'ny lany filopirenina ny filo teo aloha Rajonara Mampianina de nanohana ny HVM ianao ary everina fa lasa HVM mihitsy niongana moa zany ny fitolana HVM ny latsaka indépendant indray ianao de nanao karazana fanambarana fa anohana ny filoha Andry Rajoelina to nisy olana tamin'ny maire RD ihany koa anao tany an-toerana raha ny vaovao farany voaraiko iny akoatran'izay tamin'ny tetezamita tsaroko tsara ihany koa anisan'ny nanohana mafana fo ny Andry Rajoelina ianao satria nanivadinao ary voatendro ministry ny asa vaventy tamin'izay raha tsy diso ny fitadiko ary izany rehetrarehetra zany ny lalana politika afatarana ny Gasikara fenosoanao androany raha matoso mamoaka Madagasikara ianao ve pomba sa mifanohatra sa mifanohana amin'ity fitondran'ity inona marina zany ny tena toerana misy anao ianao mantsy tena malaza fa TGV tamin'izay transition zay ary amintsika mifampitiny zao zany tsy miankina vadibadika eo mba azonao azavaina ampijery ve izay safidy politika izay hoentiny Masy Golamali Marie Jeanne d'Arc zay am'izao fandaratsika zao tompoko lavalava le nitondranao azy teo tany amin'ny transition nandalo aty amin'ny fitondrana teo aloha de niditra aty amin'ny marina zany ny fanaovana politika amiko Gasikara de tsy ny intérêt-nao ianao rery no tokony hasongadinao fa tsy maintsy mijery ianao hoe ahoana satria raha solombavam-bahoaka anao tsy manana teti-bola ny solombavam-bahoaka hanao foto-drafitrasa na hamatsy ny distrika misy azy ny solombavam-bahoaka Masy Golamali de nilatsaka indroa indépendante zany nilatsaka amin'ny tenako manokana ary tsy nisy nanohana tsara ny alalantsika an'izay ary lany foana ianao ary lany sady lany tsy vitany lany hafa raha hoe lany mbola azo amboamboarina fa raha ny lany ateo raha mbola ny azo amboamboarina angamba tsy nipetraka teto akaikinao fa raha ny 4 arivo ny vato elanelam-batoko tany amin'ny 2013 izy amin'le olona nanaraka ana amin'ity mbola ny tombo no izay 4 arivo zay tamin'ny farany teo dikan'izay zany nanamafy ny vahoaka ny Tsiombe ny fatokisana zay nomendry zareo ary zay zavatra zay reharehanao zany hoe voafidym-bahoaka zany ianao satria ny antony tsy kisendrasendra zany nahalany anao tamin'ny 2013 fa mbola ny hamafisindreo hoe
tiana ianao za koa moa raha teo fantatry zareo ny ato anaty eritreritro fa ny anahy tsy le resaka politika hoe atao hoe hampanakarena na anaovanao an'izao fa ny politika koa de hoe ahoana ny développement itondrana ny Tsiombe ka sao de hoe anao le nanohana ny filohan'ny Rajoelina mety nalany anao de zao ianao miborika ndraika so sanatria hoe mamitaka mpifidy zany sa ianao manko miteny hoe solomamboka tsy afaka anao fodrafitrasa Masgola Malia solomamboka ve zany sakaiza mipandrisy raha tamin'ny transition nitendre ny filoham-pirenena Anne Rajoelina tao amin'ny membre ny congrès tamin'izay 10 taona tao amin'ny assemblée nationale dikan'izay tena marina tokoa niasa tena nahita zany hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny filoham-pirenena de taty aorina hitatsika tsara ne tsy te hiverina am'izay nefa misy ianao moa ny resaka an'izay de atsipoko kely fotsiny hoe tonga ny filatsahana filoham-pirenena hoe tonga ny filatsahana filoham-pirenena de ino moa nisan'le ninia de nilatsaka moa ny filoha Rajaonampianina zay nitohana ny filoham-pirenena antsika am'izao io de zahay nirona amin'iny satria iny nitohana de zay nanohana an'iny de lany somatsara iny ny problème nisy tao amin'izy rahalahy mianaka indray tsy tiana hidirana fa hoe lany ny olona nitohananao de normal kosa anao raha miara-miasa aminy hatramin'ny farany normal be zany amiko fa tsy hoe nanohana anao de ny zay teneniko zay hoe problème nisy tao am'zareo iny tsy fantatro fa ny fantatro fotsiny de hoe nitohananao le olona de lana de manaraka an'izay za koa tsy afaka hamitaka an'le vahoaka zay nametraka anao teo hoe resaka lasa politika zany tena politicienne zany no ataonao fa tsy hijery an'le hoe tombotsoan'le vahoaka anao manohala an'le fitondram-panjakana zay misy eo na inona io na inona ny couleur'an'io satria izay ny eritreretiko fa hitondra le fampandrosoana any amin'ny district misy de marina tokoa fa tsy nanazy fomba-vahoaka ny HVM raha tadidinao tsara fa nanangana n'iny groupe parlementaire HVM tao amin'ny assemblée nationale izahay reto nefa ny indépendant ary eo aloha no hitako hoe nisy lesoka kely tamin'ny organisation fa efa nanana député maro ne raha tadidinao tsara ny filoham-pirenena ataoko hoe tsy hoe nanana izy fa eo hoe presque nanohana azy daholo zany ny tao amin'ny assemblée nationale fa raha vao hoe najoro ty groupe parlementaire anankiray HVM ty tonga de hoe nitokana zany de ny sasany ery nanomboka teo nisy hatramin'ny Ramatoa Kristina Razanamason tam'ireny efa lany ho filohan'ny assemblée efa lany naonganareo ary nametrahanareo an'ny filoha teo aloha zany zao maky Sarakoto Mamonjy zany rehetra zany manko anisany manimba endrika politika ka isokajian'olona anao upfatika palitao Ramatoa Masgola Malia ary ilay atsotsika hoe sakaizany mpandresy ka rapitso raha fakapitso raha ialy eo ty filoha ty de zay filoha eo de mbola sakaizany zay ihany koa zany Masgola Malia Jean d'Arc za aloha monsieur Gascar raha mbola hoe za moa zany indépendante za tsy miankina zay sady tsy ato ano tsy ato ny fantatro fotsiny eto zany tsika tsy mila miresaka hoe manohana an'izy na tsy manohana an'izy fandaninao androany ina moa ny importance zany hoe manohana fitondrana ve anao sa tsy manohana fitondrana tsy de zay ny important amiko ny fantatro fotsiny de hoe ahoana ny fampandrosoana ny district misy anao rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana na iza io de miteny anao raha misy zavatra mety de miteny anao raha misy sosokevitra de miteny anao ny fahitsiana ohatran'izay zany ana no tazomiko aleoko mahitsy am'le resaka politika fa tsy hoe fivadiana zany non sanatria ary zay no mahatonga le olona sasany miteny indraindray hoe ahoana kosa no resaka ohatran'izao no resanao inona ary no hanitsiana ny zavatra tsy mety raha ohatra ka tsy resahana ny tsy mety de samy mitehaka daholo tsika na ny loza efa eo ambaravarana mbola mitehaka foana ny rehetrarehetra zay amiko no ataoko hoe manipy hoditra akondro fa za zany monsieur Gascar fanaovako politika ny ana de manao politika
ho an'ny fampandrosoana ny district ny Tsiombe. Za tsy manao politika ho an'ny vatako manokana ary za koa tsy mijery hoe ianona ty kolerana ty na kolerana ny eritreretako fa hazahoako tombotsoa ho an'ny district misy zay ny anano tanjoko. Zay raha ohatra ne zao miteny fotsiny hoe ny ina moa ty maha indépendant ay zany indépendant zay manana groupe parlementaire ao anatin'ny Assemblée nationale ary zahay raha ohatra jerena deuxième force zahay indépendant GPR ao anatin'ny Assemblée nationale de am'izao fotoana zao ianao mo mety mbola hanontany am'le resaka sénatorialy fa tonga de ho alefako satria ny président ny groupe parlementaire anay ane zao candidat IRD miaraka amin'ny IRD midika ve zany fa ny GPR zany dia efa IRD zany zao nao amin'ny anteny miram-pirenena ny GPR tsy IRD izy efa tenenina zay hoe GPR le foto-kevitra ka tonga de manohana ny IRD sy ny fitondrana ve zany satria ny filohan'ny groupe parlementaire nareo dia candidat olono Madagasikara ho Toliara. Amiko ny fomba fijeriny filoham-pirenena ary zay lefa niresako teo aloha fomba fijeriny filoham-pirenena de hoe hanambatra ny hery izy mivelatra izy zany mivelatra izy am'le olona eritreretiny hoe mitovy fijery mitovy ny ambition mitovy ny fomba hoe ahoana ny hitondrana ny développement ary nahita izy nahitanay GPR hoe nina moa fomba fijerinay de mahitsy zahay de miresaka angamba mety hitanareo reny ahoana zany député GPR zany miresaka zay ny zavatra tsy mety manitsy zay ny zavatra tokony ahitsy fantatry ny filoham-pirenena zany fa tsy hoe ho fankahalana azy akory ary zay nahatonga azy hoe aleo atambatra ny hery tsisy ola mahavita tena zany ary amiko tsara ny anamafisako an'izany fa ny adversaire politique tompoko de tapitra hatreo amin'ny élection efa vita fa zay ny problème antsika eto raha vao nilatsaka anao zany na inona ny latsahana io na député io na bentanana io na filoham-pirenena io rehefa nilatsaka anao ka candidat rehefa candidat na filoham-pirenena ianao de mbola tenena foana hoe filoham-pirenena eo efa misy filoham-pirenena lany raha candidat na député ianao na tsy lany ianao de ho tenena foana hoe député tsy mety zany amiko ny adversaire politique de tokony hoe tapitra hatreo amin'le élection de mamola vola ndray ianao zany manatsara ny lesoka zay tsy napety tsy nahalany ianao amin'ny fifidianana manaraka zany hoe zany raha mbola misy ny afaka tokony iarahana ka ataoko hoe mitovy fijery ny mpanao politique de tokony hijery ny ampandrosoana ny ty tany ty fa raha hoe misy efa lany eo hororitinao makany ambany foana iny olo iny tsy sosokevitra no ataonao aminy fa ataoko hoe hifanenjika foana ohatra fotsiny zao raha misy ataotsika hoe mangataka vola amin'ny fitondra ina moa mpamatsy vola tsika ny fitondrana ary io zavatra niseho matetika tsy ty androany ty ihany na ny fitondrana teo aloha na ny fitondrana efa nifandimy teo misy foana ny mijoro mpanohitra inona ary no toherina raha ohatra zany hoe mangataka ny vola iny le olona tsy mahazo izy zany ohatra mitady fanazavana maro ny any ivelany zay mpanome vola faly le mpanohitra ato io ary fa tsy niazo le vola mitika ve zany fa tsy ilaina ve zany mpanohatra amina firenena sala Madagasikara ilaina non tsara mihitsy ny ilaina amin'ny endrika salaminay ary ny endrika manitsy mety aminao ve zany Gasikara hoe raha misy ny défaite le fitondrana de ianao ve no ijoro tsy mba hoe arovanao inona ny atao hoe arovanao ny mba hoe inona moa ty mahamalagasy ny tsy resaka mpanao politika rery fa malagasy zany de ny fiandriana pirenenanao ane no tokony ho arovantsika rehetra raha vao misy zavatra internationaly tokony mba hoe misy mba ijorona kosa iny ity kosa mba hitambaratsika ty fa ny élection tsika de antsika mbola iady rehefa avy eo fa ty fiarovana ny Madagasikara ty zay zany ana fa ny fisiany mpanohitra de ilaina fisiany mpanohitra satria balizy io ka efa miresaka mpanohatra sy fifidianan'izay ihany ianao raha matoso mamoaka ny Madagasikara
manao hoana ny fijirinao an'ity fividianana loolona zay tsy misy mpanohatra mandray anjara zany hoe asa zareo ve sanareo saminareo amin'ny fitondrana zany satria fa misy GPR ihany koa zany zao candidat no mpifaninana tsy misy mpanohatra ao anatiny inona ny tiako ambara tsy misy ASVM tsy misy team ao azo sokajina ho fividianana ara-demokratika ihany ve io fividianana olon'ny Madagasikara io ny faharoa mety hitondra inona ihany koa ho an'ilay antenemeran-dolona vaovao hitangana izay endrikana candidat mifanina an'izay zany io mo safidy raha nanapa-kevitra ny team tsy handatsaka candidat dia za mieritreritra hoe safidin'izay mety misy antony mahatonga azy mety tsy haiko nefany raha amiko raha ivelan'le izy anao no manao tsikera mety tsy de mety fa leo niditra dia lany anao dia ao amin'ny ino moa ty palais anao no miteny zay zavatra tenenao fa iny moa safidiny sarotra be no tsikerana zany raha ohatra koa anao miteny hoe nino moa ty ny candidat IRD sy ny GPR ihany no ao misy indépendant nge latsaky ohatra fotsiny any Tuiliara zao misy indépendant misy vehivavy anankiray indépendant ny latsaka amin'ny anarany manokana fa ny anahy zany mba tiako ary tsy ny Tuiliara ihany fa za moa miteny Tuiliara satria iny no province misy ny anay ny anahy zao ny anay ny any Tuiliara de za mahita zany fa na de ataoko hoe misy le karazana hoe frustration eo amin'le fanaovana politika zay mahatonga ny sasany mety hoe somary sorena raha vao niditra ny IRD niditra ny GPR ao anatin'le candidat IRD jereo tsara fa misy ihany tsy de faly amin'ireny fa nefa kosa iny ny tapa-kevitry ny filoham-pirenena dia zay no arahany rehetrarehetra dia amin'izao fotoana zao zany isorako ny rehetrarehetra indray fa manaiky ny rehetrarehetra ary vonona zany zareo hifidy ny candidat ny IRD mitambatra amin'ny GPR ianatry ao amin'ny antemera-pirenenao mba te antany kely mahitsy be le fanontaniako dia tiako mba hitsy ihany koa ny valitenanao milamina tsara ve ianareo mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenenao ianareo solomamahoaka zany tiako antan'io satria to misy an'ireny resaka mandeha fanalana mpikambana ao anatin'ny bromaharitra ireny vovoraitsika eto amin'ny Real TV moa tsy hoe ilay bromaharitra no ahongana fa to hoe misy mpikambana vitsivitsy ho alana asa raha misy dia iza fa inona loatra samy misy olana sala amin'ny ahoana raha matoso mamoaka ny Madagasikara za aloha moa zany vao tonga androany maheno fotsiny ohatra ny anao maheno ihany fa mbola tsy de tena fantatro le izy ny fantatro fotsiny ny nandanina ny filohan'ny Assemblée nationale raha tsika mahita fandretrarehetra zato isanjato na ny atao hoe mpanohitra zahay GPR ny indépendant izay tsy manana ny ana dia mifidy daholo any ka amiko zany eto zany mahita ny fomba fitantana ny filohan'ny antenimera-pirenena raha matoa raha zanamaso Christine matoa izy zany ny fidiny rehetrarehetra dia tsy ny rehetrarehetra moa zany fa mahalala ny fomba fijery ny fomba ny approche sy ny fomba fiasany izy iny mahitsy izy ary ohatrany hoe apprécier ny rehetrarehetra dia eo no mahatonga azy ohatrany hoe voasarika le fony rehetrarehetra satria tsy manavaka mihitsiny tsy manavaka izy hoe ty IRD ty dia ny IRD ty ihany fa tena raisiny rehetrarehetra zany dia ny mpikambana sasany moa zany mety misy moa zany le eritreretin'ny sasany fa io tsy haiko hoe arakaraka za aloha mbola tsy ao anaty tsy miombokevitra amin'izay za mbola tsy fantatro moa zany hoe inona ny antony ary tsy fantatro koa hoe inona ny impact an'izay aty amiko aty mbola nisy lesadresaka non inatry nazanatra anay zany nefa tsy maintsy resantsika ianao amin'ny tsika hoe filoha lefitry ny commission ny genre et développement anao inona tsara moa izy io tsara ho fantatry ny mpanaraka fandarantsika satria izy somary vaovao ihany ho an'ny mpanaraka fandarana matetika ity resaka ty moa to misy an'le resaka genre dia vao miresaka genre ianao tonga dia mironana amin'le hoe fanambadiny mitovy fananana avy hatrany koa le vahoaka malagasy niteraka adihevitra ihany koa teto amin'ny firenena ary nisy an'ireny fanambarana ataony solomamboaka nambatondrazaka team fiterera zara-pereny mihitsiny mirona mandeha makany ve ny fitsokan'ny rivotra
eto amitsika zany a ianao anatin'izay zavatra zay a raha mahazonao valiana mahitsy tompoko ny hitanao a raha nisy tolo-dalàna nalefa ny vadiny filoha-pirenena tao aminay le ino moa ty le tolo-dalàna tenena iny zany de lany izy iny lany fa efa nisy an'izay ahiahy teneninao zay rehefa nisy an'io ahiahy io a de saika le fantanina zay zany le non-dit foana zany resahan'le olona de eo zany no rehefa vakinao nefa le izy tsisy miteny an'izany a de rehefa ny fanazavana le izy a de tsisy an'le hoe olona mitovy fananana de mpivady na vehivavy na lehilahy tsisy an'izany tao anatiny ny fantatra ao a de hoe ny violence basée sur le genre de hoe ny violence ao amin'le hoe genre tiana ho teneneto a de na ny vehivavy io na ny lehilahy rehefa misy an'izay violence zay a de zay zany no arovana zay zany no jerena manokana d'ailleurs ne nisy centre be da be ne no natsangana am'izao misy anankiray zao any Fort Dauphin zay vao nitokanany filoham-pirenena le farany teo de zay zany no hitako hoe hanampy be zany am'le resaka violence satria matetika ne le olona manao an'le herisetra tsy de mahasahy zany le olona mba mina moa ty mampitan'iny zao zany ny olona mba hoe manomboka mba hitanareo mety nisy ihany eny ny viol ny zazakely reny taloha tany fa mety tsy miteny mihitsy iny mety tsisy mahasahy miteny fa rehefa natsangana ty centre ty a de io zany no hitako ohatrany hoe mivoaka le izy satria mba misy zany ataoko hoe mpandray an-tanana misy mpihaino satria ahoana mo gasikara raha ohatra hoe ianao efa sahirana ianao zany efa violé ny zanakao efa nanaovana herisetra ny zanakao ohatra zany handeha any ampitandro filaminana ianao zany a nefa sady lany vola lany fotoana no mivezivezy no tsy fantatra hoe ina tsisy piaro satria matahotra ihany koa hoe matahotra de zay no mahatonga le olona mangina foana le olona fa amty ndray mitoraka ty zany a zay mijoro ny vadiny ary zao isorako azy zay mijoro ny vadiny filoham-pirenena hoe tsy mamela mihitsy iny ary tokony hatao sazy henjana zay arane lasa niteniteny fahatany tamin'ny fotoanandro hoe tokony ny sazy henjana mahakasika an'io a de tsy haiko eliminena mihitsy ny mahalehilahy azy mety hoe ratsy be no miteny an'izany eto zany satria ianao kristianina fa zay aloha zany marina aloha zany filaza fa tsisy idirany resaka fanambadiany lasa milafa resaka herisetra zany iny volavolan-dalàna zay herisetra io ary raha niteny anao teo hoe zaho moa zany efa présidente ny commission genre et développement ao amin'ny assemblée nationale de ity lany amin'ny vice-présidente ny genre ihany koa ty amin'ny SADC zany de io zany a hoe ina moa ny tombontsoatsika voalohany moa zany a honneur ao atsika malagasy a zany tonga am'izany vice-président zany faharoa koa nefa ary io tsy nitendrena fa fifidianana tamin'ny 28 juillet teo a fifidianana nanao par visioconférence moa zany a de vote mihitsy iny 67% ny azotsika ataoko hoe tsika satria ny malagasy ane no fidina eto e de 33% moa ny any Angola satria anankiroa zahay no nilatsaka de io zany a manana tombotsoa amin'io koa tsika raha ohatra ka hoe zao moa zany tratran'le confinement de tsy de misy fivezivezena manao réunion zahay fa réunion par visioconférence foana zany no atao hatreto ary tsy tampaka 4-5 zao ndray zao zahay de misy fivorim-be zay atao fa ao amin'ny assemblée zahay zany président ny assemblée no hitarika azy fa par visioconférence foana de fa io zany a misy tombony ho antsika io misy tombony io zany satria mba afaka anao zany a mampiakatra an'le feo afaka anao zany a mba miteny zay problème anao aty ary afaka manampy zareo mahakasika an'izay mahavehivavy zay hoe inona moa zany ahafahana manampy vehivavy mba amoronana asa ohatran'izany zay zao no iadina zay a rehefa tena hoe miakatra am'le fivoriana de manao ahoana zay fanatsarana ny faripenany vehivavy eto amitsika izay efa misy proposition any sady ianao koa sony maboaka tena fantatra sy malaza fa piaro ny zony vehivavy sy ny resaka loharanon'asa ho an'ny vehivavy efa misy proposition zay ataonay any a ary za mino fa mety hoe tsara le satria hitanao raha fa za koa zany ao anatin'ny commission ny
environnement rehefa mijerytsika hoe manentana hoe tsy tokony manao an'ireny charbon manapaka hazo ny victime voalohany amin'ireny anie dia ny vehivavy satria ireny ampiasaina ao an-dakozia reny charbon ny kitay ny rehetrarehetra zay ny antony anapahana azy dia hijery koa anao hoe mandoro tanety sy ny anina misy koa système an'olona mandoro tanety izy fa ino mampisy an'le tsirony an'le tany ahafahany mamboly zany rehetrarehetra zany dia mbaze aty amin'ny vehivavy no ataoko hoe mahazo sahirana zany dia izay zany mahatonga anay hoe mba mivoy hoe inona ny tokony afaka hanampiana an'ireo vehivavy ireo ny proposition nay moa zany dia tokony hoe misy fatapera misy zavatra mandeha amin'ny ino moa ty éthanol reny essence azo avy amin'ny fary zany dia sady mampamboly fary projet ny première dame koa ne zany raha tadidinareo tsara dia sady mamboly an'le fary le olona no sady mahazo an'le éthanol tsika dia sady mihena lahateo zany ny fikapana ny ala ny fampandraisana anjara ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny fitantanana sy ny politika filatsako fidiana amina sehatra sy fanendrena isan'ny tokony ihany koa hitatsika fa mbola raha nyisa aloha marefy tena marefy ny atsika Madagasikara mijery ianao mpikambana amin'ny gouvernemanta mijery ianao mpikambana amin'ny antermera-pirenena tena marefy tsika miady an'izay ihany koa tena miady zay ka tena miady zay ary hitanareo foana moa reny ino moa io moa tsy ho ady totondry fa tsy maintsy ianao zany no mba miresaka ianao zany ihany koa fa mba nampanantena zany tany fampielezan-keviny mba hoe mitovy ny isan'ny lasy ny vavy anatin'ny gouvernemanta hatreto aloha mbola tsy angamba mety hoe tsy haiko ny mahasarotra an'le izy fa zao le izy mibase avy aty amin'le élection io zay moa zany misy eritreretinay proposition zay mba ataonay hoe tokony mba tokony hoe ho terena mivantana mihitsy raha fa mba tsy atao hoe ankolaka ny parti politique mba hoe rehefa misy filatsahana tokony ao anina atao hoe tsy voaray zany dossier an'zareo ny liste ny halatsaka zany raha vao tsisy an'le vehivavy ao anatiny satria tadidio tsara ny vehivavy dia mbola sarotra ny mandeha irery raha tsy le parti politika no manampy azy manosika azy dia zay zavatra zay tokony atao anaty lalàna satria raha hoe avela malalaka foana ny parti politika dia mahagaga fa dia mifidy ny lehilahy foana zany no ao anatin'zay candidat zay atokisana ihany koa ve ny vehivavy nefa no vitany lehilahy non mitovy any io ny lehilahy ny vehivavy fa ny choix fotsiny no atao tsara ary zay no mahatonga hoe tokony misy enquête de moralité koa io tsy resaka élection ihany fa na resaka fanendrena tokony misy an'izay enquête de moralité zay ny mpanendry hoe iza ty olona ty ina nefa nataony tany aloha ina fa tsy hoe rehefa tonga ao amin'le asy izy zany Gasikara vao eo izy vao mianatra tsara manome ino moa ty adidin'ny tanora tsy ratsy ny manome adidin'ny tanora fa kosa mba manana zay leilana hoe le expérience mba misy zavatra efa mba sehatra mba efa nataonao zany fa tsy de hoe hitantana firenena anao dia na le zavatra adidy ho raisinao raha tsy hainao akory hoe inona aiza ny lalana tokony andehana ty zay le teneniko hoe mba misy enquête de moralité nazanatsanay zay nefa mamaraparana ny fandarantsika tsy maintsy resako kely amin'ny masomamboaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara anao everiko ary sokatsika ho isan'ny manana herijika iny faritra tapany atsimon'ny Madagasikara iny amin'ny ataontsika hoe fampandrosoana satria misy an'ireo orinasa pitrandrano maro isan'ny tokony arenakibon'ny tany zay ambarako zany ny arena ambonin'ny tany sy ny andranomasina moa tsy lazainy tsony ny resaka fizahan'ny tany ihany koa mangony fotsiny ary maro ihany koa ianareo olona zay manam-pahaizana avoakan'izany faritra atsimon'ny Madagasikara zany aminao tokony mbola ohatr'izao foana ve io Grand Sud de Madagasikara io inona no mety ho fampandrosoana tena mety sy ilaina ary azo tanterahana ho an'izany faritra tapany atsimon'ny Madagasikara zany raha sitraka hoe tia-pamaranana tokoka marina dia marina zay teneninao zay raha jerena ny atsika somary ohatrany hoe ataoko hoe misy ironie kely ny ao anatiny satria tsika farantany nomen'Andriamanitra n'izao rehetra zao ny zavatra tsy hitany ivelany amin'ny tany hafa hitatsika eto daholo raha tsy teny anao araka ny tany sainao teo ny tapany atsimo zay tena farany mahatra
eto Madagasikara nefa ao ny ranomasina misy aniny hafanana raha resaka électricité ne zay tsy tokony misy an'ireo io jirama io tsony tokony efa misy an'le d'ailleurs moa isorako an'ny ministre ny ino moa ty ny jirama satria zareo efa manana projet ary atao pilote ny any Tsiombe asina an'le panneau solaire zany mba atao hybride zany zay c'est déjà quelque chose ambovoazo avy amin'ny herin'ny masoandro hery masoandro ka eo ny tiako tenena hoe ananatsika ny hery masoandro ananatsika ny ranomasina ananatsika ny harenan-kibon-tany ananana zany atao hoe ino moa ty harenan-kibon-tany any be dabenany aminay any any misy vato isan-karazany vato isan-karazany zay ilaina io ohatrany hoe ny any KMM anananany ny atao hoe vato vy ianao mahita any vy hitanao miparitaka eny anarabe raha hitanao ataonao am'le maly izy tonga de hitanao hoe vy le izy anananao rehetra zany ka inona ny mbola mampahantra zay le mbola iverenako le teo aloha hoe ny mampahantra de izay volonté politique zany tokony mba hoe miezaka hoe ina ny opportunité tokony hoe ho exploitena zany tokony izay no hidirantsika ohatra fotsiny hoe ranomasina io no mila voizina iny sisiny Tsiombe zany ane fokapo taritarika reny amin'ny sisiny ranomasina reny inona moa mitrandraka azy lasa sinoana eny mitrandraka azy lasa sinoana mitrandraka azy de ho aiza ny tombony ny sinoa de mandany izy tsy fantatro moa ny fanarahana am'ireny fa de fa misy elabery zareo no mipetraka eo ray zay miresaka atsika ohatra hoe porny oala io porny oala ny raha ohatra ka vita tsara ny lalana ny RN13 sy ny RN10 Gasikara de exploiter maximum ane le porny oala de mety miena ny vidinentana miena ny PPN miena ny insécurité satria ny lalana ratsy ane no mahatonga le olona sakanana le tomobile zavatra ohatran'izany ka eto zany io moa zany efa anatin'ny programme ny filoham-pirenena ary ny teny izy farany teo tsy manao politika tsony aho izy raha ohatra ka tsy vitany io lalana RN13 io ivavana amin'Andriamanitra izy hahazo hery sy tanjaka raha hita an'izany financement zany satria ny tanjonay eto de vita le lalana zay eny azy mankasiraka toko fana moa ohatra ny resaka fandriampahalemana any atsimo foana ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ary voatena matetetika foana ty le resaka fivezivezen'ny fitaovam-piadiana ao atsimo ty masolo mamoaka anao tokony anana vaovao makasika n'izy io ianao parlementaire raha teo ihany koa afaka manana fafana amin'izany manahoana no mety ho fahafantaranao an'izany sy ny mety hamahana ihany koa an'ity resaka tsy fandriampahalemana zay anisan'ny ratsy voaloha de faharoa ihany koa tsy mampandroso an'izay faritra atsimo zay ny tsy fandriampahalemana amiko Gasikara de misy facteur maromaro mahatonga an'izy io facteur maromaro mahatonga an'izy io rehefa mijery an'ireny olona manao dahalo reny ane ianao de hitanao ohatrany hoe olona tena atao hoe mijaly faratampony fa de tena hoe ohatrany hoe manono tena zany izy manono tena fa tsy hoe mamono tena manono tena izy zany manao an'le asa ratsy fa facteur maromaro mahatonga an'le tsy fandriampahalemana ao ny lalana ao ny tsy fananana asa ao ny anoanana aleo maty rapisotro zay maty androany ao ny rehetrarehetra de lasa misy an'le hoe misy arany sasany mikomansy amin'ny manao halabotry zany ho ny sakafo aloha no angalarina de mitombo iny de lasa mamono olona rehefa avy eo zay teneniko hoe facteur maromaro tsy misy asany le olona tanora inona moa ny ataon'ny tanora tsisy inona ny asa tokony hoe fivelomana fidiram-bola raha iteny aho ohatra hoe Tsiombe inona ny asa fidiram-bola afaka baka ny ankizy de mijana manao mpampianatra manao ino moa ty mbola iny koa jerena hoe manao suppléant mampianatra de inona ny tanjona za miteny aminao Gasikara fa zay nitenenako hoe mamparary fo le izy satria raha vao miditra ao amin'izany atao hoe androy zany ianao de mandinika anao zany hoe mbola misy espoir ve misy espoir ve indray andro hoe inona ny tokony hoe ho aveniran'ireto olona reto mampalahelo zany de zay zany no tokony hoe mba tokony ovaina zany zay tantara zay ovaina le tantara hoe andao ifanometanana atsika andao ho exploitena ny zava-misy zay tokony ho exploitena amin'iny sud iny hafahatsika
mamorona asa voalohany indrindra ho an'le tanora rehefa occupé am'le asa le ankizy na le tanora de za mino fa mihena na de tsy hoe ho lany tanteraka le fandripahalemana araka tenenao teo mihena le fandripahalemana faharoa manaraka an'izay ny lalana ny lalandrany ataoko hoe ny développement zany raha vo tsisy ny lalana tsy miresaka développement tsika tapitra io ny ataonay eny mangatake fa ny zavatra angatahanay eny logika be zavatra tokony tsy angatahana akory io gasikara rehefa anao zany hoe mitondra firenena de tokony fantatra hoe inona moa zavatra priorité mba hatao amin'ity zavatra ty ny fotodrafitrasa rehetra de priorité ohatra fotsiny zao efa misy fotoana ny fampiresahako teto ny raha mbola eritreritra hoe développement raha mbola nona ny kibo inona ny eritreretanao hoe hisy développement raha ny sakafo izay tokony hoe sakafo indray isan'andro anao tsy misakafo misotro rano fotsiny mihinana ataoko hoe lavenina zany tsara ianao ndray andro anao tokony miaraka atsika makany Atsiombe gasikara ataoko hoe voamadilo na tamarin zany reny no volavolaina miaraka amin'ny lavenina reny no hanina mba eritrereto am'zany ary ankizy kely mihinana an'zany nefa le izy mitombo le kibon'le zaza rehefa avy de inona ny fanantenana ny développement eritreretitsika hoe hatao am'zany raha ohatra ka tsy hohanohanana io aloha amiko aloha ny firenena mandroso amiko tsy haiko firenena natao hoe mandroso égal voky aloha ny vahoaka tsy mangataka ny vahoaka zay rehefa voky anao zay rehetrarehetra miva tsy fandripahalemana manana soin anao zany misy fahasalamana fikarakarana anao sy ny karazany zay fotsiny za mbola manantena satria vo ataoko hoe vohiditra roa taona ny fitondrana hoentin'ny filoam-pirenena am'izao ny resana an'izany eto tompoko de tsy mitsikera fa manoro atao hoe zay mba kely hay no izarana satria zahay no miaina le hakere ny olona manampy anay ne mandalo izy de mandeha ny fandalovany ndray mandeha mety mieritreritra izy hoe nahava olana maro non rehefa mandeha izy de mbola miverina eo ndray le olana misy any aminay ka zay no mahatonga anay miteny hoe zao re tompoko no mba mety aminay zay no antony resahako an'izay to enary tapitra ny fandaratsika mankasitraka anao raha matoso mamoaka ny Madagasikara no sady filoha lefitry ny commission goiday du FP sadaika moa ianao no vahiny tamin'ity ala ity mialatsiny satria ao anatin'ny fotoam-pivoriana mihitsy no nanaiky nasain'ny fandarana mino fa nitondra akony ho an'ireo mpanaraka ny fandaratsika tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany ny fandarana ny rahantsika tamin'ity ala ity toboka misaotra anareo aloha misaotra anareo atao amin'ny Real TV zay nanasany tenako ataoko hoe voninahitra ho ahy no mba afaka nampita zay eritreritra sy ataoko hoe tsirikevitra kely avy aty amiko hoe tsy voatery ho marina daholo reny zavatra resahana reny mety misy zavatra tsy tandrify fa ino moa no mba takatra de ino no zaraina eto amintsika eto fa misaotra ihany koa ny mpijery de zay ny teneniko teo hoe aza le inao moa ty le lafiny ratsy zany no jerena am'le ady hevitra nataonay sy monsieur Gaskar eto fa mba raiso ihany zay mba azo raisina aminy fa de misaotra atsika rehetra misaotra ny vahoaka malagasy makasiry indrindra tompoko isorana ihany koa tsika rehetra tany atokantrano nanaraka ny fandarana trano farany tony mazatra fantanina enty satsia moa eto amin'ity fandarana ity raha sitraka ao raha matoso mahoaka Madagasikara na eny na tsia de mifarana ny fandarantsika asa raha tsaronao ny sorona tsara zay sa fanambarana na navoakanao mahakasika na tokony analana mpiambana teo anivon'ny gouvernement tamin'ireny valanaretina coronavirus ireny tadidinao tsara zay ny fanontaniako de ny hoe tena vokatry ny fonao ve no nanaovana an'izy iny sa nisy nampirisika raha tsorona zany le eny satria de hoe nisy nampirisika ve anao an'iny orona tsara iny sa vokatry ny fonao masgola mali tompoko de tsisy olona mampirisika ary za tsy miankina politika rehefa miteny koa zay de zavatra efa mivolavolainy eritreritiko ny resahako za tsy ataon'olona fitaovana ny ana rehefa tsy mety araka ny teneniko teo de miteny dikan'izay zany eny avy aty amiko le izy le fantanineny satsia mantsy hoe mbola tazominao ve iny fanambarana nataonao iny eny satsia
zao ndray efa ataoko hoe miova le izy tsy sady tsy hainy valiny tsy zany fa mbola tsy fantatra ny suiteny fa ny ana fotsiny rehefa tsy mety le izy de mangataka ny analany filoham-pirenena azy ary zay tsy erako amin'izana amin'iza solo-tenany vahoaka malagasy ny tenako zahay zany député de Madagascar aloha dikan'izay zany mijery ny manodidina zay vao mijery ny district zay ny tenenako hoe raha vao misy tsy mety za tsy misorona ny miteny ary raha vao misy tokony hoe ataoko hoe lesoko agoavana be de iny ny anahy tonga amin'iny hoe miala ianao satria ny anay de mifily filoham-pirenena no fidina fa tsy mifidy anao mankatsiraka tompoko saotra isaona sika rehetra mametraka manatafo fa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko avy saotra indrindra